fa nahazo boky ho fanampin'izay efa misy ao ny trano famakiam-boky etsy anivon'ny Lycée Raombana Nosy Avaratra. Ny boky dia azo noho ny fiara-miasa tamin'ny commune Nosy Avaratra sy ny fikambanana Lions Club Antananarivo Iarivo. Izao no natao dia hanamafisana fahalalana ireo mpianatra. Noho ny fanampina avy amin'ny Lions Club Antananarivo Iarivo sy ny commune Nosy Avaratra dia niampy roanjato ny boky 300 isa tao amin'ny trano famakiam-boky ny Lycée Raombana Nosy Avaratra. Noeritreretina ho ampy an'ireo mpianatra klasy seconde raika amby sy folo isa vao nisokatra tamin'ity taonity sy ireo zandriny manaraka eo ireto boky ireto. Mbola tsy tena ampy aloha ny tena marina satria ny mpianatra maromaro ihany ny mpianatra eto amin'ny lycée zany zao efa hiditra ny promotion faharoa efa isy seconde vaovao hiditra indray eo fa iazahana ho ampy fotsiny aloha le izy dia isaorana hatrany zany fahatongavan'ny boky efa mpinamana rehetrarehetra. Fahombiazana no nandraisan'ny ben'ny tanàna Nosy Avaratra izao fanomezana avy amin'ny Lions Club Antananarivo Iarivo izao. Azo lazaina ho fiantomboana ity fanomezana ity sady efa taratry ny fitohizan'ny fiara-miasa any aoriana. Afaly aka tena zava-dehibe tokoa le fanoloran-jaro an'izao boky izao satria araka ny teneniko teo hoe teto mbola tsy nisy fanolorana ohatran'izao ary tena arena be ho an'ny fampianarana eto aminay zao zavatra izao. Mpianatra rehetrarehetra ny mpampianatra ihany koa afaka manampy amin'ny mpampianatra zany zavatra zany mpianatra koa zany afaka manatevina ny fahaizana mampahalalana mijery izay mahasoa azy ao anatin'ireto boky reto. Fifaliana ho anay mihitsy zany no nazahoana an'ireto boky reto. Tsy vitsy amin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra no nampiseho sahady ihany koa ny hafaliany tamin'izao fanomezana izao ary nofaranana tamin'ny fiarahana mikorana ny fotoana.